Repoblikan'i Madagasikara araky ny andininy fa 450 nanam-panorenana. Koa ny voalohany teny dia manolotra ny arahabaka ventivety sy ny manakory fampipantenina amintsika rehetra. Voam-pifaliana rahateo izany ka fizara ary hasin'ny fiainana ka fanolotra. Misaotra antsika rehetra ihany koa namany antso ka tonga ny fanotrany eto amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ankehitriny. Raha ny fandaharam-potoana no asian-teny atongoka izany amin'ny fandraisam-pitenenana n'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara koa ireo mahakasika azy ireo. Tsy ampiandreny intsona koa mahasina mampanajana Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara hanokatra ny fandraisam-pitenenana. Ry vahoaka malagasy tsy vakivolo praitangazana ianareo rahalany mpanolotsaina amin'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre, lehiben'ny gouvernemanta, ianareo ministra, mpikambana voatendry ato anatin'ny gouvernemanta vaovao. Isika rehetra manam-boninahitra sivily sy miaramila tonga manatrika eto naraka ny anarana sy ny laram-boninahitra rehetra tsirairay avy mifanaraka amin'ny arifenitra misy eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara, tompolahy sy tompovavy. Andro vitsivitsy lasa izay no nahavitako ny fiainana teo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary nandrosoako ireo vina sy ireo tetikasa tsy azo hitovira hoenty manana ny firenena anatin'ny krizy lalina natovana ankehitriny izao. Raha tsy anivony dia ireto ireo teboka sy fotokely lehibe mamaritra ny politika ankapobeny hoenty mitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny fepitoana roa taona farafahelany aretan'izao fitondrana izao. Voalohany, ny fitadiavam-bahaolana faran'izay haingana indrindra mikasika ireo sehatra manakaiky sy tena maharary ny vahoaka toy ny ambopo, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny soatoavina, ny famerezana ny vidin'ireo vokatra fanjifana ilaina amin'ny andavanandro, ny fametrahana ny politika pitsitsina, ny fijerena ireo seha-piarina rehetra mampidibola ao amin'ny fanjakana no sady mampiodina ny toekarena toy ny sehatry ny fizahan-tany, ny fambolena, ny lavanily, ny fametrahana tontolo mpandraharahanina indrindra, voaro sy ny lamina, ny famonjehana ireo fanetro be ny firenena sy ny famerenana ireo hare-pirenena na kodiny izy ireo. Faharoa, ny fametrahana sy ny fandridrana ireo paikady hoety mametraka ny fototry ny politika ny fanarenana, ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny elaelam-bahoaka. Fahatelo, ny fikarakarana sy ny famindrana atrikasa maro lafiny hoety mandrafitra ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana ary ny fametrahana ny fandaminana rehetra mikasika izany fifidianana izany. Ry malagasy praitandrazanamiko, no ny ame anateraky ny fahatereny fotoam-piasaitsika sy ireo andraikitra tsy maintsy anjena sy antsono atsika dia tsy maintsy nroso faran'izay haingana isika ka dingana lehibe tsy azo ialana ary tsy maintsy irosona ny fametrahana ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Mba tsy mitongotra amin'ny ono anefa isika dia tsara ny mitondra izao fanamariana manaraka izao. Voalohany, mialoha izao fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta izao dia nisy ny fiaonana natao tamin'ireo verivelona eto anivon'ny firenena mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra voadinika tsara sy voalanjalanja. Faharoa, tsy mivaona amin'ireo FDB na roso etsy ambony ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao ireo. Izany hoe natao hanatanteraka ireo politika mpanjakana foiezaka sy antonony ezaka. Ny isan'ny ministra dia mezana tsy na ohatra ny efa nisy teo aloha satria izay
no tapakevitra andraisinay mba tsy hampisy olana maro dia nalaina ihany rafitra zay fa misy teo aloha mety misy fiovanakely fa tsy mainty hita soritra anatin'ny fepitaona 2 volana farafahelany nivoaka mpanantanteran'izy ireo izany politika mpanjakana izany ny tsy fisiam-bokatra mazava sy mivaingana anatin'ny fepitaona io dia midika fotsy fahombiazana ka mitondra amin'ny fanovana mpikambana anatin'ny gouvernement ankehitriny dia mitoboka aminareo zay ny antefany safidy ka voatendry ny mpikambana anatin'ny gouvernement tany tenana maro ireo naniry ho voatendry anatin'ny gouvernement fa ianareo no ny antefany safidy aoka ianareo miezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsonanareo fa tsy ho tompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamerina ndraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka nentina namora volany ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feo-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao erisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaronareo ihany koa ary tsy mantsy andray fepetra hientitra tsy misy famindrapo ny tapo fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no mitaratra ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany takina manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana voarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takina ary manan-kely ihany koa atsika rehetra mpiasa-mpanjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny piarabeny antitra teriny etoana no miantso efa nataonay ny antefa mitsika malagasy rehetra tsy akanavoka hifanoana sy hifanometanana ao anatin'ny fametrana ny politika mpanovana sy fanarenana ny titanindrazana iombona tsikity antitra terina ihany koa ny fampivononana iara-iasa aminareo amin'ireo iara-iasa amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombinatoka aminay ao anatin'izany fanomezanaina ny politika mpanarerana any Madagasikara izany averinay kosa nefa fa fiaraha-miasa madio mahomby mirindra araka ny rariny sy mihitsiny ary mikatsaka tombotsoa iombonana no irinay eto mpamananana dia ataonay mazava fa saropiaro loatra ametahitam-bahoaka sy ny tombotsoa ambony ny firenena izahay satria izany no antony mijoronay sy mbola mijoronay ary ny mampimatesana etona ka noho izany dia tsy andefitra mihitsy zahay manolona ireo paikady maloto ezahina voizina haminganana sy hampanginana ny feon'ny vahoaka sy ny etaetana hijoro hatrano antanindrazana iombonana izahay ka hampanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena tadio fa samy vavolombelon'ny tantara isika ary ny tantara no hitsara antsika ho tonga amin'ny fanovana sy ny fanarenana andraindraina sy mendrika azy eny ny vahoaka malagasy eto tena farany dia te-ampatsiahy zavatra roa ho atsika zay mpiara-miasa rehetra manareo ny gouvernementa indrindraindrindra ny sary izay nezahanay naseo amin'ny fitondrana ty dia ny fitsikitsikina sy ny fandraisan'olona misy manome anarana mihitsy moa any hoe kolonelina tsikitsiky tsikitsiky no sary naseo amin'ity zavatra tia aoka atsika mba handray ny vahoaka malagasy satria ireo lehibetsika aoka mba tsy hoeno any amin'ny ministera ny fiavonavonana to raisy ny malagasy henoy izy na amin'ny firialina ianao vao afaka eo tsika no nanaiky anao amin'ity asa tia dia mpioly vahoaka malagasy ny famaroa maro no nametraka taratasy taty aminay naniry mba ho lasa ministra koa fa toerana vitsy raha tsy diso 7 izy io ny malagasy telopolo tapitrisa
tsy ho any tafiditra daholo retsika fa tsika rehetra mamengavy a manotrona ny fanapahan-kevitra zay nataonay a ampio zahay mba handroso ahafahany ty firenena malagasy ty handroso mankasitraka tsika rehetra tompoko ho any tanindrazana samy tain'Andriamanitra. Makasitraka indrindra Andriamatoa Filoha, manasanao Andriamatoa sekretera jenerala ny fiakajiana Repoblika Madagasikara handray ny fitenenana. Andriamatoa Filoha ny fanomboasan'ny Repoblika Madagasikara fotanjakana. Andriamatoa isan'ny mpabotsana ambo ny fanomboasana ny Repoblika Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement Dr. Kleist ankehitriny dia makenantsika ny didim-panjakana any andrena eo mpambana eo anivon'ny gouvernement izay mivarotra izao manaraka izao. Ny fiadiana ny fanomboasan'ny Repoblika Madagasikara didim-panjakana laharana faha 524 tsipika 140 sy 440 andrena eo mpambana ao gouvernement. Ny filohan'ny fanomboasan'ny Repoblika Madagasikara filoham-panjakana ka araka ny lalam-pandrenana ka araka ny fanapahana laharana fahafolo tsipika CC tsipika D3 tamin'ny 17 Oktobra 2024 anomezana ny fahefana miaramila mahefa izay soloin'ny kolonely Randriamirina ny Kaendatena anatotosany andraikitsy ny filoham-panjakana araka ny didim-panjakana laharana fa 524 tsipika 40 aotraray tamin'ny 20 Oktobra 2024 manindry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement araka ny polokevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany tendrena hopikamba ao amin'ny gouvernement amin'ny maha-ministre-panjakana eo anivon'ny fiadiana Repoblika amisahana ny fanomboasana Ramatoa Razafimanantsoa Lobo Andrinena izay toy izao ny fiofanana sy ny andraikitra ambony mombamomba azy ary sy ny anana manokana ireo andraikitra sy fiofanana izay tsy karatra fa mahafonja. Ramatoa Ministre dia manana ny diplôme d'études approfondies en droit fondamental, équité et justice environnementale. Raha ny andraikitra amin'izany dia avocat de barreau de Madagascar manomboka ny taona 770 maraka ankehitriny ary tao miandia ny kintana. Filohan'ny hevitra ny Conseil supérieur de la transition en charge ny Antananarivo ny taona 140 ka hatramin'ny taona 410. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo voalohany ny taona 410 ka hatramin'ny taona 710. Filohan'ny hevitry ny andenimeran'ny olona misahana ny province d'Antananarivo ny taona 410 ka hatramin'ny taona 710 ary solombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany koa teto Antananarivo voalohany ny taona 710 ka hatramin'ny taona 420 ary alohan'ny zao manendrena azy ministra misahana ny ministre-panjakana eo amin'ny fiadiana Repoblika misahana ny fanomboasana dia voafidy solombavam-bahoaka teto Antananarivo voalohany ihany tamin'ny 420 ary filohan'ny groupe parlementaire firesakina ihany koa. Mankasitraka tompoko. Ministre ny folo Andohay ny général de division Razafitongo Maminirina
Eli. Koa toy izao ny momba azy. Izy dia nivoaka tao amin'ny andiany fahasivy folo tao amin'ny akademia militaire ny taona raiky amby sivifolo sy manjato sy arivo. Niofana ihany koa ary manana ny diplôme d'état-major tao amin'ny école d'état-major Compiègne tao a Frantsa ny taona roa sy roa arivo. Niofana ary manana ny mari-pahaizana diplôme école de guerre tamin'ny taona raiky amby folo sy roa arivo tao amin'ny école de guerre Paris, France. Ny taona sivy sy roa arivo dia chef de cabinet du premier ministre no sady conseil technique permanent ihany koa. Efa chef de corps ny RN3 ny taona telo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona fito amby folo sy roa arivo. Efa sous-chef d'état-major en charge de la planification ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Ary coordonnateur général des projets teo anivon'ny ministère en forces armées alohan'ny hanendena azy ho misy ny voalohan'izay izao makasitraka ndraika toko. Ministre Ndrarambahiny Ramatoa Razanamasoa Christine. Efa filohan'ny antenimieram-pirenena ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ary ny sivy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo. Efa ministre de l'aménagement du territoire et des services fonciers ny taona valo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo. Solombavam-bahoaka voafidy tao Ambatoa Finandrana nandritra ny raiky amby folo taona ny taona telo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo. Efa garde des Sceaux ministre de la justice ny taona sivy sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo amby folo sy roa arivo. Makasitraka ndraika kokoa. Pitahiry Tasepanjakana ministre ny fitsarana Ramatoa Ernaivo Fanilsoa. Izy dia nianatra tao amin'ny École nationale de l'administration ENA Paris, France. Nianatra ihany koa tao anivon'ny centre d'études diplomatiques et stratégiques teto Antananarivo ary manana ny diplôme de magistrature tamin'ny taona roa arivo teo anivon'ny École nationale de la magistrature et des greffes teto Antananarivo ihany koa. Nanomboka ny taona telo sy roa arivo dia magistrate teo anivon'ny ministère de la justice teto Antananarivo. Filohan'ny syndicat de la magistrature de Madagascar ihany koa nanomboka ny taona enina amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo amby folo sy roa arivo. Ary filohan'ny solidarité syndicale de Madagascar ny taona fito amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo amby folo sy roa arivo. Makasitraka. Misy ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny maha administrateur civil en chef amin'ny Ramatoa Rakotomandrasana Anitra Benjara Tiahay. Izy dia manana ny diplôme du cycle international d'administration publique mivoaka tamin'ny taona folo sy roa arivo. Manana ihany koa ny master 2 en droit public. Ny taona efatra sy roa arivo ary nandritra ny folo taona dia chef de la division investigation teo anivon'ny bureau anti-corruption tao Toamasina. Efa chef du centre immatriculateur d'Antananarivo ihany koa ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo ary nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo ary mandra-panendena azy ho ministre izao dia directeur d'appui et de coordination des centres immatriculateurs teo anivon'ny ministère intérieur. Makasitraka tokoa. Ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny Andriamatoa Ramiatson Herijatovo Aimé. Manana ny mari-pahaizana PhD en commerce
avec une spécialité en économie internationale et de développement. Nivoaka tamin'ny taona roa sy arivo ary taony an'izay fotoana izay mandrakakehitsiny dia enseignant chercheur, maître de conférence à l'université d'Antananarivo, département économie. Nanomboka ny taona efatra sy roa arivo mandrakakehitsiny dia directeur du centre de recherche Audrès spécialisé en études macroéconomiques, économie publique, économie du développement, économie internationale, département économie, université d'Antananarivo. Nanomboka ny taona sivy sy roa arivo mandrakakehitsiny ihany koa dia consultant international en affaires politiques et économiques et au niveau executive research associates ao South Africa. Betsaka ihany koa ireo publication izay nataony saika manerana amin'izao tontolo izao. Makasitraka. Ny ministre ny filaminam-bahoaka, ny inspecteur général de police Eric Michael Ouli Souma Idrissa. Nivoaka tamin'ny taona telo sy roa arivo teo anivon'ny École nationale supérieure de police teto Antananarivo. Manana ihany koa ny maromaro fahaizana master 2 en droit public ary raha ny andraikitra izany dia ny taona 5 sy roa arivo ka hatramin'ny 7 sy roa arivo dia directeur des forces d'intervention de la police ary tamin'izay dia nisana ny commandant des forces d'intervention de la police nationale ihany koa nandritran'ny enina taona ary efa nisana ny maha-ministre ny sécurité publique ny taona 20 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 7 sy roa arivo. Komakasitraka tompo. Ministre ny fanajariana tany sy ny raharahantany ny général de division Wilson René de Roland. Nivoaka tamin'ny andiany faha 50 ihany koa tao amin'ny académie militaire tao Antsirabe. Manana ny diplôme d'études de l'école des officiers de la gendarmerie nationale tao amin'ny cours supérieur de la gendarmerie Melun France. Manana ny diplôme universitaire de droit et sciences criminelles faculté de droit des sceaux dans l'université Paris 11 France. Ary manana ny diplôme d'état-major de la gendarmerie ihany koa tamin'ny taona 5 sy roa arivo teo anivon'ny centre de formation spécialisée de la gendarmerie française Maison Alfort tao à France. Reo raha reo andraikitra ambony izay misany dia efa officier adjoint au commandant de groupement de gendarmerie nationale tao Konglava izy ny taona 4 sy roa arivo. Efa lolo Madagascar profité de Madagascar ihany koa ny taona 9 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 7 sy roa arivo. Ary alohan'izao anendrena azy ho ministre zao dia gouverneur ny faritra Sofia nanomboka tamin'ny taona 7 sy roa arivo. Makasitraka ny tompo. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Ramatoa Manana Monira. Manana ny marim-pahaizana médecin diplôme d'état de la faculté de médecine d'Antananarivo ary diplôme universitaire en urgence pédiatrique ihany koa. Raha ireo andraikitra ambony izay nosahany anisan'ny soratana ny taona 3 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 7 sy roa arivo dia médecin généraliste au centre hospitalier universitaire tao Tanambao Atsirana Marin ary nanomboka ny taona 1 sy roa arivo alohan'izao anendrena azy amin'izao andraikitra ambony zao dia chef de service pédiatrique au centre hospitalier universitaire Tanambao 1 Atsirana ihany koa. Makasitraka ny tompo. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy.
Andriamatoa Ravolomanantsoa Damiany Mandavy. Izay manana ny marim-pahaizana Master Business of Administration na MBA tamin'ny taona 2015 teo anivon'ny Institut National des Sciences Comptables et d'Administration d'Entreprise na INSCAE teto Madagasikara. Manana ny diplôme d'études approfondies ihany koa en télécommunication teo anivon'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Tamin'ny taona 2014 dia manana ny doctorat en télécommunication option informatique appliquée ihany koa. Raha ny andraikitra ambony zay misahana dia ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2020 dia nisahana ny andraikitra directeur de la valorisation du transfert technologique de la création et de l'innovation teo anivon'ny université à Antananarivo, président du conseil de l'école doctorat teo anivon'ny secours de sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation, ary nanomboka ny volana marsa 2020 alohan'ny lenazy andro andraika ambony zao dia voafiny ho directeur de l'école doctorat teo anivon'ny sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation ihany koa. Ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Antsoniaina Elisa Karera. Manana ny marim-pahaizana doctorat en sciences de l'éducation, spécialisation administration scolaire et pédagogie tany Maina ny taona 2020 ary nanomboka ny taona 2020 dia enseignant chercheur, maître de conférence teo anivon'ny Institut des sciences et techniques de l'environnement sy teo anivon'ny école normale supérieure de l'université de Fianarantsoa, chef de mention de l'école normale supérieure à l'université de Fianarantsoa ihany koa ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 ary alohan'ny lenazy dia chef de mention environnement teo anivon'ny IST ihany koa université ny Fianarantsoa. Makasitraka tena tena. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fampihofanana arakasa. Manana ny marim-pahaizana diplôme ingénierat en génie industriel en maintenance et production teo anivon'ny Institut supérieur de la technologie d'Antananarivo. Raha ny andraikitra mosahany dia nandritra ny 5 taona. Nanomboka ny taona 2020 dia nisana ny andraikitra directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle teo anivon'ny faritra Anosy sy faritra Androy. Silefa Antonio miaratsangirana. Ary nanomboka ny taona ny volana Jolay 2020 ary alohan'izao ny lenazy ministre zao dia assistant ny directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle teo anivon'ny ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ministre ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Rasatamanana José Nirina. Manana ny master 2 en études économiques et gestion ny taona 2020. Manana ihany koa ny diplôme supérieur en comptabilité et administration INSCAE teto Antananarivo ny taona 2020. Raha ny andraikitra ambony zay nisahana dia miasa teo anivon'ireo mpiara-monina iraisam-pirenena Fonds international pour le développement agricole ny
taona araiky folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo amin'ny toerana maha-manager national en passation de marché du projet AREPA. Ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia coordonnateur du programme entrepreneuriat et investissement agricole teo anivony projet pôle intégré de croissance afatsiny banque isan-pirenena na ny banque mondiale. Ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ary alohana ny lehilahy azy amin'izao toerana maha-ministre dia responsable des opérations teo anivony projet pôle intégré de croissance ihany koa. Mankasitraka anivony tompo. Ministry ny fampirobona ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy mianaka. Andriamatoa Rasoarana Andriniaina. Raha ny fiofanana izay nataony dia manana ny master 2 en stratégie et marketing teo anivony université de Poitiers sy INSCAE teto Madagasikara. Manana mampahaizana ihany koa amina management development programme certificate teo anivony université ny Capital tao South Africa ny taona raiky amby folo sy roa arivo. Alohana ny azy ministre dia nanomboka ny taona sivy amby folo sy roa arivo dia manager de relations externes teo anivony groupe Bassana teto Antananarivo. Ny taona sivy sy roa arivo ka hatramin'ny taona dimy amby folo sy roa arivo dia coordonnateur marketing et communication teo anivony PSI Madagasikara. Ny taona fito sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy sy roa arivo dia chargé des projets teo anivony DDM na Economic Development Board of Madagascar. Makasika indrindra. Ministry ny varotra sy ny fanjifana Ramatoa Andriamanitson Michela Aintiana Angèle. Toy izao ny momba azy, manana ny maha-pahaizana na diplôme de l'école nationale de la magistrature et des greffes nivoaka tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ary manana ny diplôme d'études approfondies en droit des affaires ihany koa teto Antananarivo tamin'ny taona roa amby folo sy roa arivo. Ny taona enina amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo dia chef de service de la concurrence teo anivony ministère en charge du commerce. Efa mpikambana teo anivony fitantanany staff sy ny comité national de codex ihany koa. Ny taona raiky amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo dia directeur de la protection des consommateurs teo anivony ministère ny commerce ihany koa ary alohan'izao nendena zao dia magistrat collaborateur teo anivony direction des droits humains et des relations internationales. Makasitraka Ministry ny asa, ny fampananana asa sy ny asa fanjakana Ramatoa Florence Soatina Betty Leon. Manana ny maha-pahaizana ny inspecteur du travail et des lois sociales teo anivony École nationale de l'administration de Madagascar. Manana ihany koa ny maha-pahaizana master 2 en études économico-gestionnaire teto amin'ny université n'Antananarivo. Raha ny andraikitra nosany dia ny taona sivy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo dia efa tadepatra na directeur régional ny ministère ny izay sahaniny amin'ny ministre Azakehitriny teo anivony faritra Antsinana. Ny taona sivy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Nanomboka ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia efa directeur de l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des sans-emploi teo anivony ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique ihany koa. Ary alohan'izao nendena zao dia tany général
nanomboka ny taona 2024 teo anivon'ny Office national de l'emploi et de la formation professionnelle na ny ONF. Minisy ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro andriamatoa raha risony juste intéressant koa toy izao ny momom-bady. Manana ny mari-pahaizana master 2 en économie management tamin'ny taona 5 nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny taona 4 dia nitana ny andraikitra council manager teto amin'ny ranomasimbe indiana indrindrandrindra teto Madagasikara sy tao Nosy Comore teo anivon'ny groupe maestre eo anivon'ny transport maritime. Ary alohan'ny anendrenazy ministre dia fondateur ary chief executive officer ny Madagascar Coastal Container Lines Limited amin'ny transport maritime ihany koa. Minisy ny ambovo sy ny akorakafo sy ny akoranafo. Andriamatoa Raitera Niambo Jeunesse. Manana ny mari-pahaizana master en sciences physiques et applications teo anivon'ny Université d'Antananarivo ary toy izao ny andraikitra izay nisahaniny. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 dia secrétaire général teo anivon'ny orinasa Soaccord. Ny taona nandritra an'izay fotoana izay ihany dia chercheur indépendant en physique des eaux énergies programme Atlas ary ankehitriny izy dia associé et chief technology officer teo anivon'ny orinasa TF7. Investigateur ihany koa izy principal eo anivon'ny Cross Energy ary nandritra ny fotoana maritra dia consultant international en sciences des données, intelligence artificielle et unité de gouvernance digitale. Ny minisy ny arena kibon-tany sy ny loharan-karena stratégique andriamatoa Andriaparany Kara. Zay toy izao ny fifanambony izay nosany. Manana ny mari-pahaizana tamin'ny taona 2010 master en sciences océanographiques teo anivon'ny Institut Atlantique et des sciences marines de l'Université de Filiale. Manana ihany koa ny master en sciences de l'ingénierie offshore tamin'ny taona 2010 tany Norvège. Ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020 dia nisanany andraikitra secrétaire général teo anivon'ny ministère en charge ny mines sy ny pétrole teto Madagasikara. Nandritra an'izay fotoana izay ihany koa dia filoha ny fitantanany Institut de Géologie de Madagascar, efa cadre général par intérim teo anivon'ny Institut de Géologie de Madagascar ihany koa, ary alohan'izao nendrenazy ministre izao nanomboka ny taona 2020 dia secrétaire exécutif de la Chambre des mines de Madagascar. Ministre ny asa vaventy andriamatoa Razafindrianarivo Henri Jacob. Manana ny mari-pahaizana tamin'ny taona 2010 amin'ny ingénieur en bâtiment et travaux publics teo anivon'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Nandritra ny taona maro nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020 dia directeur régional des travaux publics tao Vakinankaratra, tao Sofia, tao Melaky, ary nisahana amin'ny andraikitra mandeha teo des infrastructures teo anivon'ny ministère
nanomboka taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ipafikamana teo amin'ny filankevi-tantanany agence routière ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 directeur général des travaux publics hatramin'ny taona 2024 ary alohan'ny anendenazy ministre izao dia ingénieur d'étude teo anivon'ny secrétariat général du ministère des travaux publics ihany koa makasikan'ina ministre ny Jono sy toe-karenamanga Andriamatoa Trankidoe Jacob manana ny mahapaizana diplôme d'études en sciences comptables approfondies comptabilité et finance tamin'ny taona 2025 teo anivon'ny INSCAE teto Antananarivo. Raha ny andraikitra ambony amin'izany dia tare général ny orinasa Copefrito tany Toliara nanomboka ny taona 1997 ka hatramin'ny taona 2025 namorona niara-namorona ny orinasa Ocean Farmers ny taona 7 ka hatramin'ny taona 2024 toy izany ihany koa ny orinasa Indian Ocean Traitant ary mpanorona ny orinasa io ny taona 1 ka hatramin'ny taona 24 makasitrarina ministre ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Andriamatoa Manisy Mara Rafamelizatso Mikael zay toy izao ny momba azy. Foloa mpitasana ny foloa mpitantara na président conseil d'administration ny ONG tany Ifandovana nanomboka ny taona 2024 coordonnateur national ny tetikasa na projet d'adaptation des populations côtières aux effets du changement climatique ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 efa coordonnateur ny tetikasa Green Academy Madagasikara ihany koa ny taona 13 ka hatramin'ny taona 14 sy 20 ary manana ny mahapaizana ambony diplôme d'études approfondies tamin'ny taona 7 teo anivon'ny Université Antananarivo faculté des sciences département de biologie, écologie et conservation animale. Ministre ny Fizahantany sy ny Asa-tanana Ramatoa Volominiaina Lucie. Ny taona 2024 ary nandritra ny 10 taona dia membre du conseil municipal de la commune d'Antananarivo teto anivon'ny fiadiany communauté d'Antananarivo amin'ny antoko tiako Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia charge de communication du projet jeunesse malagasy ny taona 2024 ka manaka ankehitriny dia nisana ny andraikitra ma coordinatrice du projet FEF Coms by Hireny. Izy moa dia manana diplôme ambony amin'izany départementa izay sahan'izany. Makasitrarina. Ministre ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana Ramatoa Razafiniaina Minisoa Anjaratiana Eliana. Toy izao ny fiopahana ambony izay nosahana manana ny docteur en sciences économiques teto anivon'ny Université d'Antananarivo manana ihany koa ny diplôme d'études approfondies en sciences économiques ihany koa option développement. Ny taona 24
Cartantona avec la Bourgogne, qui est pas Thalès général de l'Office national de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est du ministère de l'emploi et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dit-on avec un procureur, Cartantona avec un procureur, qui est pas secrétaire général, qui est du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et pas Thalès général du ministère de l'emploi. Dit-on avec un procureur, Cartantona Dima Professor Ari Nanunga ni Tona Professor dia enseignant-chercheur qui est au niveau de l'Université de Thomas, si qui est au niveau du département de gestion de l'Université de Muramanga. Alors, on a le ministre qui est secrétaire général du ministère de l'économie et de Chine, du ministère de l'Environnement, du Fanatibana, si Fiduma. Merci. Ministro ny fampirobona ny ahita arakazo indrindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra Andriamatoa Andriamampiadana Mahefa. Marina moa fa Andriamatoa Ministra dia mbola any ivelany fa hozaraina ny say ihany nefa ny mombamomba azy. Ny taona 10 no nahazoany mampahaizana Master of Business Administration na MBA tany Malaisie teo anivon'ny Lincoln University of Creative Technology. Raha ny siaka sahany sy ny andraikitra ambony dia misahana ny toerana ma-directeur de technologie de l'information nanomboka ny taona 2024 ka manakandroany any andrenazy ministra izao miasa any Canada, any États-Unis, any Mexique ihany koa. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa tare général ny orinasa Sky One Télévision et Radio teto Madagasikara ny tenany ary efa coordonnateur général ny orinasa Communication Network Corporation teto Madagasikara ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2022. Ministry mponina sy ny firaisan-kina Ramatoa Raharinirina Sidoni. Izy dia manana mahapaizana ambony amin'ny lafin'ny gestion publique, ny gouvernance institutionnelle, ny planification stratégique ary indrindra amin'ny lafin'ny gestion de projets sociaux et humanitaires. Nanomboka ny taona 2024 dia lohan'ny Madagasikara voafidy teo anivon'ny faritany Tomasina efa Solombavam-bahoaka voafidy teo anivon'ny distriktan'ny Mananara Nord ihany koa ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ary filoha regionaly ny Croix-Rouge Malagasy tao amin'ny faritra Anatinjorofo ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Makasitraka indrindra tompo. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rasambany Alain Désiré. Manana ny marim-pahaizana na ny diplôme de hautes études en administration, spécialisation diplomatie et relations internationales teo anivon'ny École nationale d'administration de Madagascar nivoaka tamin'ny taona 2024. Manana ihany koa ny marim-pahaizana MBA en finance nivoaka tamin'ny taona 2024 teto Antananarivo. Raha ny andraikitra nosany
dia efa conseiller spécial ny foloan'ny anteneran'olona ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2020. Représentant du gouvernement teo anivon'ny camp du coordinating mécanisme amin'ny ady amin'ny otrikaretina sida sy ny tuberculose ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2020. Efa coordinateur ny comité stratégique mahakasika an'izany valanaretina zany ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2020. Efa directeur du centre d'études et de formation multimédia na CEFOM teo anivon'ny ministère de communication sy ny relations avec les institutions ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Ary consultant international eo anivon'ireo mpamatsovola ny raisam-pirenena toy ny BAD, ny Banque mondiale, ny UNICEF, ny PNU, ny UNFPA, ny OMS nanomboka tamin'ny taona 2020 manaka kely. Makasitraka indrindra tompo. Ministre serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gaspard Feso. Raha ny fiofanana ambony izay nosarona dia ny taona 2020 nivoaka ary manana ny marim-pahaizana master 2 en journalisme et communication. Tamin'ny taona 2020 dia nisitraka ihany koa ny marim-pahaizana master 2 en business administration na administration des affaires. Ary betsaka ihany koa ireo fiofanana maro samihafa anatin'ny eo anivon'izany sehatra amin'ny lafin'ny communication izany. Ary ny fantatsika moa dia solo-bavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo faritra fahatelo ny tena ny ankehitriny ary filoha national ny groupement ny parti politique mouvement Gaspard. Nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia rédacteur en chef responsable de programmation chroniqueur politique teo anivon'ny orinasa ONR TV radio. Ary ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 dia journaliste chroniqueur politique ary présentateur principal ny fandaharana l'invité du jour. Makasitraka indrindra tompo. Farany dia ministre délégué miadidi ny gendarmerie firenena ny général de division Bama Marima. Nivoaka tamin'ny andian'ny fahasivambifolo teo anivon'ny académie militaire tao Antsirabe teto Madagasikara. Nisahana andraikitra ambony maro samihafa, anisan'izany amin'ny chef de service opération teo anivon'ny CRGN Mahajanga tamin'ny taona 2020. Efa ny andraikitra toerana ambony ihany koa teo anivon'ny CRGN Toliara ny taona 2020. Efa commande ny école de la gendarmerie nationale tao Angosto ny taona 2020. Inspecteur général de la gendarmerie nationale ny taona 2020 ary ny taona 2020 ihany koa. Ary ankehitriny dia tare général ny sécurité routière nanomboka ny taona 2020 sy 2020. Mankasitraka. Andiny faharoa foana ary tsy manan-kely intsony
ireo fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'izao ity fanjakana izao. Andiny fahatelo, noho ny amiana sy araky ireo fepetra voalaza ny andiny fahaefatra sy ny andiny fahaenina, andarana faharoa amin'ny itsy-bolana na arina faharoa amby enimpolo sy aotra eny amby efapolo tamin'ny fahasimy amby folo septambra roa amby enimpolo sy manjato sy arivo, mikasika ireo fepetra-kapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-keraka hatrany izao ity fanjakana izao raha-vatany vao mampahafantarana ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahita-lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety fanjakana republikan'i Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny faha-20 oktobra 2025 ny filohan'ny fanovozan'ny republikan'i Madagasikara, filoha-mpanjakana Andriamatoa Rajoelina Mikaela, ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Rajaonarivelo Telo Tsalama. Surat Bulai, makasih Pak.